Fitarihana mpianatra anakirotana no voalaza fa hiampangana sy hanenjehana ireo mpianatra efatra avy ao amin'ny oniversite Antsiranana notazomina amponja vonjimaika hatramin'ny omaly talata. Ny alatsinainy teo no nosamborina ny telo tamin'izy ireo ka nanaovana fanadihadiana teo anivon'ny zandarmaria ny talata teo talohany nanolorana azy manoloana ny fampanoavana omaly talata ihany. Araka ny fanazavana azo avy amin'ny mpitandro ny filaminana dia nanakotaba sy nanakorontana ireo mpianatra namany izay nanohy nanaraka ny fampianarana ireo mpanao fihetsiketsehana ka nahatonga ny fakana ambavany ireo mpitarika. Nilaza ihany koa ny avy ao amin'ny zandarmariam-pirenena fa naneho hetsika fiantsiana ireto mpianatra ireto nandritra ny fihetsiketsehana. Ireo mpianatra kosa dia nilaza fa tsy nanana fikasana afa-tsy ny ivory aneo ny fitakian'izy ireo nefa dia nosamborina ny mpitarika azy. Ny famoahana ireo namany voafonja, ny fandoavana ny vatsim-pianarana, ny famerenana ny famatsian-drano amin'ny laoniny ary ny fialana ny mpitandro ny filaminana eo anivon'ny oniversite Antsiranana no fitakiana ataon'izy ireo. Manaiky ny mpitandro ny filaminana fa mandalo fotoan-tsarotra ny firenena. Fotoana araka izany nanehoan'izy ireo fa mirahina tanteraka izy ireo ary tsy misy velively ny fisaraham-bazana eo amin'ny hery anankitelo miandraikitra ny fiarovana sy ny filaminana. No amafisiny nandritra ny fivoriana androany alarobia ihany koa ny fandraisan'ny fibaikoana tsirairay ny toromarika avy amin'ny minisitra tompon'andraikitra avy. Diso ny filazana fa ao anatin'ny fikorontanana ny hery fiarovana sy ny fitandroana ny filaminana hoy ny Jeneraly Njato Arsoandrianjanaka, komandan'ny zandarmariam-pirenena. Notsindrian'ny komandan'ny zandarmariam-pirenena ihany koa fa ny hery tsirairay dia manaraka ny torolalana ampitainy ireo lehibeny avy. Diso ny filazana fa tsy mandray baiko avy amin'ny manampahefana izy ireo hoy hatrany izy. Notsindriany ihany koa fa mbola samy amin'ny toerany avy ireo minisitra misahana ny fiarovana sy ny filaminana fa tsy nisy nametra-pialana na noesorina tamin'ny toerany. Manoloana ny toedraha ara-politika mihenjana sy sarotra dia nanapa-kevitra ny Emonat fa izy fivoriana isan-kerinandro ahafahana mifanakalo vaovao sy mifampita ny tondro zotra eo anivon'ny Emonat. Namoaka ny daty ofisialy anatanterahana ireo fanadina mpanjakana amin'ny ambaratonga voalohany sy ny ambaratonga faharoa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ho tanteraina ny 9 Jolay ny fanadihadiana CEPE ho an'ny kilasy fahadimy ary ny 12 ka hatramin'ny 12 Jolay ny BEPC ho an'ny kilasy fahasivy araka ny nambaran'ny Rahoany Arjaona Andriamiakaatsilavo tale jeneraly miandraikitra ny pedagojia eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. No marian'ny tale jeneraly ity fa misokatra manomboka androany 10 Febroary izao ny fisoratana anarana amin'ireo fanadinana roa ireo ka hikatona ny 13 Aprily. Nambarany koa fa mamaimpona ny fisoratana anarana. Mbola tsy voafatra kosa ny daty anaovana ny fanadinana baccalauréat raha ny voalaza ny avy ao amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika izay tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana azy. Mbola eo ampandiniana ny tetiandro anaovana izany ny ao amin'ny ministera telotonta misahana ny fanabeazana raha ny vaovao avy amin'ny ministera misahana ny fampianarana ambony.